Miobeo an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalazany voninahitra ny anarany, ome voninahitra izy ho fiderana azy. Ndiary, araka idera sisaotra an'Andriamanitra isika amin'ity folakandrony sabata ity, amin'ny alalan'ny hira laharana 2:3 2:3 aza mangina. Aza mangina o mifoaza efakakile Jesu mirasaina ifampilaza fa efakakile Jesu aza varina na beaina efakakile Jesu aza sudrina maimaina fa efakakile Jesu omi umanayana itenaziza kahasangatureni masu fa indruni panjakana kahasangatu havuni masu indruni panjakana omi umanayana itenaziza omi umanayana itenaziza kahasangatureni masu fa indruni panjakana kahasangatu havuni masu indruni panjakana omi umanayana itenaziza omafanyana lelitumpu mianjini uluna savabuari miaramisentu eavi fanyana leliana omafanyana lelitumpu mianjini uluna savabuari miaramisentu eavi fanyana leliana. Andriamanitra raha tsara sy masina indrindra ny an-danitra, atolotra anao mandrakariva ny dera ny saotra azy ny laza ary ny voninahitra satria no tantananao no ovimbinanao izahay ka nomenao zao folakandrony sabata izao indray hahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao. Omeonay mandrakariva ny fanainao masina azonay mahatanteraka izany eo ambany fitarihanao ka hanovozanay ny fifaliana sy ny fitahina indray amin'ity folakandrony sabata ity. Ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana sy angatana ny vavaka. Amen. Fofeno fifaliana indray no iarana aminao amin'ity folakandrony sabata ity eto amin'izao fandaharantsika izao. Ny fifaliana sy ny fitahina hatrany no ifanojo mandritry ny fiarantsika amin'ity folakandrony sabata ity amin'ny alalan'ireo zanampandarana efatra izay voatolotra ho anao. Ny zanampandarana voalohany ary no andeha ho arahantsika izao mizotra ho amin'ny fahombiazana dinika iarana amin'ireo tanora kanefa mialoha izay andeha aloha anaraka ity hira manaraka ity isika. That's all I know.
misy toanao lehibe ny fiandrianana ny elina erana fa mendrika indrindra ina tolo-tsaivana ny vonina itra fa tsara ianao tsy misy toanao lehibe ny fiandrianana ny elina faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any indray izay manaraka n'izao fandarana manokana izao ho amin'n'ity anio ity faly izay mitsidika ny tokantranonao ihany koa izay mampandroso izao fandarana izao manana vahiny manokana isika tahaka ny mahazatra moa zany ho amin'n'ity anio ity resaka ady hevitra amina loha hevitra anankiray manokana izy ireo hifanakalo hevitra ihany koa ao anatin'izay fotoana ny fahatanorana izay manana hevitra maro be ny tanora ary izay indrindra ihany koa no antony ny antsoina azy ireo ry zareo avy eo amin'ny lova tsara zany no hiaraka amintsika ao amin'ny ity anio ity araka izao ahitanareo azy izao dia miarahaba anareo ihany koa izay iza no hisolo tena ianao aloha zany efa manana fanontara-peo dia andao asaintsika misolo tena anareo mpianatra avy eo amin'ny lova tsara sotranao na me fitenenana miarahaba antsika rehetra miarahaba anao ry tojo ary miarahaba ihany koa ny mpiaino rehetra ny radio Asis ny mpijery ao amin'ny Facebook ihany koa miarahaba anareo rehetrarehetra indrindra fa ny tanora izay manaraka izao fandaharana izao zay ny feoan'ny solotena aloha zany fa mbola orenesitsika eo daholo ny feoan'izy rehetrarehetra reto rehefa avy eo tanora kristianina zay no loha hevitra zany hodinidiniantsika voaboasantsika eto ifanakalozanareo hevitra anaovanareo ady hevitra ihany koa ao anatin'izany dia aza misaraka aminay fa manaraha nay atrany avy atrany dia iroso ao anatin'ny fanontaniana voalohany isika ry zareo fanontaniana voalohany dia hoe fa tanora kristianina mbola hita eo amin'ny fiarahamonina ve zany mbola hita amin'ny fiarahamonina ve zany azoko antoka fa misy valiteny any an-tsainareo any fa raha toa ka hoe mbola hita eo amin'ny fiarahamonina zany dia manahoana zany manahoana zay hoe endrika izy eo ony zay mahatanora kristianina izay iza no amaly ndao ndray ometsika anao ndray ary sotrany toto zany na me fitenenana ny fanontaniana moa zany dia hoe mbola hita eto amin'izao moa zany ny tanora kristianina eny tokoa tena mbola hita tokoa satria misy ireo tanora izay manana toetra mantona manana toetra tsara eo amin'ny fiarahamonina zany izy izay hita miavaka satria tsy maro ihany ireo tsy dia hoe tahak'izay fa misy nefa ireo tanora izay hoe kristianina zany tena hita ivelany hoe kristianina izy ohatran'izay zany fomba fahitanao azy hoe tanora manana toetra mantina izy zay le atao hoe kristianina aloha zany amin'ny ankapobeny dia raha izay ary ny fahitanao azy dia ho tena ohatr'izay tokoa ve zany ny antsoina hoe tanora kristianina hoe mantina izy eo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa izy indray no metsika azy ndao mba asitsika feoana vehivavy indray ary aloha sarakitozana ny me fitenena mbola misy ve ny tanora kristianina eo anivon'ny fiarahamonina le fanontaniana hoe mbola izany hoe nisy teo aloha mety hoe efa niena ve zany eny mbola misy tokoa fa azo lazaina hoe efa vitsy sisa ny tanora kristianina azo sika soritsoritana hoe tanora iray mavita mitarika ny fiarahamonina satria izy kristianina manaraka an'Andriamanitra izy zany
ary toeran'ny soratra masina afaka hitarika ny manodidina anazy anaraka an' Jesosy tahaka anazy koa. Zay indray zany ilay toetra kristiana faharoa afaka mitarika ny manodidina azy izy. Teo nisy teny hoe manana toetra montina izy tena zay ve sao dia misy manana hevitra mifanohitra amin'izay itsika hoe tsy hoe zao indray kosa mba fahitako ny atao hoe tanora kristiana isany indray fitenenana dao asisitsika ato indray alao menanao indray ary aloha dao ary. Ny antsoina hoe tanora kristiana indray amiko dia ireo tanora izay manara-dia an'i Kristy, manana toetra miavaka izany izy. Dia hitantaratra eo aminazy mihitsy hoe manara-dia an'i Kristy, manao izay nataon'i Kristy manaraka anazy. Izany hoe hita amin'ny toetran'ilay olona avy ety ivelany izany fa kristiana izy. Hainto. Zay indrindra. Eny ary mety makasitraka anao aloha anatin'izay fanehoan-kevitra izay. Omentsika ny lehilahy indray, ianao indray izany izao ahoana ny hevitra ao? Sotranao tojo nanome fitenenana le hoe tanora kristiana mety hoe mbola ho hita ve izy io. Ny tanora kristiana zany tsy voatery hoe tonga dia manana toetra hoe montina be izy, satria raha manana izay toetra montina be izay izy dia mety hiatahan'ny olona izy. Dia nefany ianao tsy azo olona hiaraka aminao raha ohatra hoe miala aminao le olona, fa mila ianao zany miditra ao amin'le olona, tsy hoe manao ny fanaon'le olona zany ianao, fa kosa mitarika amin'zareo ho amin'ny zavatra masina sy zavatra izay nataon'i Kristy. Kristy koa nefany tsika maha-olombelantsika tsy voatery hitovy aminazy foana tsika, satria tsy maintsy misy lesoka kely amin'ny zavatra ataontsika. Zay mafana dia mafana ny adihevitra zay zany no fahitandry zareo ny atao hoe tanora kristiana neviny manokana. Teo nisy ny laza hoe montina zany atao hoe tanora kristiana zay fa izy zany miteny hoe tsy dia ohatran'izay loatra. Amin'ny lafiny inona ary zany no tokony hamaritana fa kristiana ilay tanora anankiray? Mety hoe amin'ny lafiny fitafy ve, amin'ny toe-tsaina ve, amin'ny fifandraisana amin'ny olona ve, izay zavatra izay izany hoe teny voalohany tsika izay vonona ndao metsika sendray satria izay teny voalohany ary. Ny hitako zany rehefa tanora kristiana zany tsy amin'ny resaka fitafy zany na endrika fa amin'ny resaka toetra. Le toetra tsy voatery hoe anaraka Kristy, araka izay ny teny namantsika teo hoe tsy voatery hoe hitovy be amin'ny Kristy, fa saingy hoe rehefa eo ny lafiny ara-piarahamonina zany ny asy tokony ezany izay ampilamina azy, tsy mitady ady amin'olona izy. Nefa tsy maintsy misy ihany ny olona izay tsy tia anazy, nefa tsy mitady zany izy mba hoe hiady amin'ilay olona, fa rehefa misy olona manaratsy azy dia miala fotsiny izy zany. Zany hoe amin'ny ankapobeny ao anatin'ny resaka toetra zany no tena isehoany le maha-kristiana, fa ahoana ny mety hoe fiseho ivelany ilay nyresantsika teo hoe mety ao anatin'ny fitafy ve, mety ao anatin'ny endrika ve sy ny fahatsoana fifandraisana ve le izy? Mety manahevitra ankoatra amin'izay nareo? Ny olona moa zany mijery ny fiseho ivelany dia tsy maintsy hoe hita amin'ny endrika ivelany ilay hoe kristiana izy sa tsy kristiana, satria ianao zany tsy teny anao mihitsy ny olona ray hoe kristiana satria anao moditra be, fa ianao zany mitsika dia hita eny amin'ny endrika eo eny fiseho ivelany eo miramirana ianao lalandava fa tsy tezitra. Dia ao anatin'izay koa zany ny fomba fitafinao zany tsy fitafy akory hoe ohatra hoe hivoaka zany ianao dia lamba tsy ara-dalàna zany no anaovana, fa mba hoe tahaka ny olon-drehetra ihany, tsy miavaka akory fa tahaka ny olon-drehetra ihany. Fa montina kosa nefa ahoana ny hevitra reo indray? Ny hevitry ny hafa aloha atao metsika ny vehivavy indray. Vehivavy indray ary fantaniana teo azafady. hoe hita ao anatin'ny fitafy ve zany fitafy sy ny endrika ve zany na ny fifandraisana amin'ny hafa ihany koa ilay maha-kristiana? Azo lazaina ho hita eo amin'ny fitafy ny maha-kristiana ny tanora anankiray, satria rehefa esan'Andriamanitra ny tanora iray ho tonga saina izy ve sanatria izany dia andeha eny an-dalana eny dia fitafy mitarika ny olona ho amin'ny fahotana, azonareo ny tiako tenenina, mety ho tonga amin'ny fijangajangaana ohatra.
dia nefany a tanora ray koa tsy zay fitafy zay alohany a tsy dia hidirako lalina tsy voatery hoe le manao jupe be na robe hatratiny ny tanora kristiana fa manao akanjo mendrika montina azo hitondrana entiny mitondra ilay anarana maha kristiana azy dia manarak'izay ny tanora kristiana eo amin'ny toetra araky ny voalaza ao baiboly tsy tadidiko tsara ny tokisandeny fa hoe andosiro ny filan'ny tanora eo amin'ny fahatanorantsika izany misy nyreo sarika rehetrarehetra na ranofy io sy izay manintona rehetrarehetra dia andosiro izay famezah kosa mikatsaka fitiavana finoana fihavanana ary fahamarinana takareo ataon'izay manompi an'i Kristy amin'ny fomba madio izay hoe tsy manao ambany zavatra an'Andriamanitra izany tanora kristiana raha kristiana marina tompony hevitra reto tanora izay miaraka amintsika eto reto moa izany izay ny hevitra ihany koa terabara eo anatin'izany rehetrarehetra izany mbola misy manana hevitra ny namantsika daoara hoe tanora kristiana zany a izy io tsy voatery hoe hity velany be satria ny olona samy manana fifandraisany amin'Andriamanitra zany dia le izy a hoe manao akanjo ataontsika hoe ny olona zao mety tsy hitovy aminazy ao ny hevitry ny olona sasany hoe raha manao akanjo fo kely ve ianao dia kristiana raha manao akanjo lava ve ianao dia kristiana fa le izy zany a le fifandraisana amin'Andriamanitra samy manany antenany manokana zany le izy dia mety hoe olona iny hitanao hoe tia velany mety hoe tsotra kely tsy miteny dia hoe ay ny tena kristiana nefa tsy izay le izy a aminahy manokana zany a hoe le izy zany a zavatra fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra le izy a fa tsy hoe voatery hoe hitovizanao amin'ny olona hafa zany le izy hoe ny olona zany manao an'izao dia tsy maintsy manao an'izay fa tokony hoe samy manana ny azy zany a le fifandraisana amin'Andriamanitra tokony samy manana ny azy ho anareo atondray no mentsika ny vehivavy atondray mitovy hevitra amin'izay ve ianao hoe tsy voatery ho hita ety ivelany le izy fa tena miafina ao anaty le toetra maha kristiana tsika zany a tokony hoe hita hiavaka ihany satria hiavaka eo amin'ny resaka hoe hiavaka mahatehotiany olona mahasarika ny olona zany anaraka ny Kristy anaraka hoe manome voninahitra an'Andriamanitra zany eo amin'ny resaka fitenina eo amin'ny resaka inona zany tokony hita miavaka tsika hoe tsy mitovy amin'ny retsy fa mitovy amin'ny Kristy mampatonga ny zareo te handehany amin'izany hoe lalana kristiana zany zay ny hevitra izy ireo avy ety ivelany ka raha ohatra ary ve zany tsy hita eny amin'ilay tanora anankiray ireo toetra ireo dia azo lazaina hoe tsy kristiana ve zany zareo indray ary ohatra ka tsy hita ivelany zany tsy hita avy ety ivelany zany izy dia azo lazaina hoe tsy kristiana ve izy raha fijerintsika olombela zany dia to dia teny an'izay zany isika satria hoe Andriamanitra no mijery amin'ny fo fa atsika kosa nefa mijery amin'seho ivelany dia tsy tokony anjarantsika nefa zay zany no mitsara n'le olona iny hoe tsy kristiana ina kristiana fa tsy fantatritsika zany izay ao am-pony zay no tena marina tsy fantatritsika nao indray ary ataontsika atondray mentsika anao hoe fantasina ny antarapeo za koa zany mahita hoe rehefa tsy miseho le toetra rehetra voalaza teo dia tsy kristiana satria misy toetra tsy ampozina foana avy ao amin'ny olona anankiray na ny ray aman-dreny ary ndraindray misy gaga amin'ny toetra ny zanany zany hoe le toetra zany resana io fa tsy le ivelany tsy fantatrao izy na mitokana mivavaka isan'andro dia zany hoe tsy afaka mitsara mihitsy ianao hoe izy kristiana na tsy kristiana fa Andriamanitra ihany no mahita ny ao am-pony zany fa tsy ianao ia ndao indray izy andao indray fitenenana manaraka ary ahoana ny hevitrao andao mentsika ny vehivavy indray ary aloha hoe raha tsy hita eo amin'le tanora ve zany le toetra ny tany isaiko teo le ny tany sainao teo anisany fa le nydresantsika teo ihany koa le hoe ivelany sy ny ohatran'izany dia hoe azo lazaina hoe tsy kristiana ve izy raha eo amin'ny fitsarany ivelany lohany tsy afaka maritrytsika hoe kristiana ve satria tsisy Andriamanitra eto akory ka afaka hijeriny ao am-poniny olona eny na ataoko hoe atsoinao paster anareo dia hoe io ve kristiana paster non tsy izy tsy afaka maritra an'izay izy fa tsy hoe tsy izy moa zany dia mitoetra raha toetra ka ohatra hoe manao adalàna sy ohatr'izany tanora iray dia tsy
azo za miteny hoe tsy azo ilazana azy hoe kristianina satria tsy mifanaraka amin'ny toetra voalaza amin'ny baiboly zany satria ny kristianina mandeha amin'ny fitiavana araka nandehanan'i Jesosy dia mazava ho azy fa raha vao tsy ohatr'izay fitondran-tena sy toetra dia tsy azo lazaina kristianina. Izy angamba netsika zay. Le izy zany mety hoe ny fitondran-tenan'le olona ety avelany a somary hafahafa amin'ny olona zany dia ny olona amin'ny maha olombelona azy tsy maintsy tsara ety avelany izy hoe ay izao ve dia kristianina nefa le hoe kristianina zany a ny olona tsy dia tena hoe afaka mamaritra be loatra an'izay satria izy io araka ny teneniko teo hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izy io dia ny olona tsy afaka hitsara ivelany mihitsy hoe izy io hoe kristianina io sa tsy kristianina. Eny azy. Ahoana ary zany le tena toetra kristianina raha ohatra ka hivantanana? Ahoana marina le antsoina hoe tanora kristianina raha ohatra ka hivantanantsika izay izy no afaka maly indray aloha zany. Izany vonona maly. Tahoara. Raha hivantanana moa zany le hoe toetra kristianina tonga dia tena ara-dalàna be zany rariny be satria ny toetran'ny kristiana zany mitafana raha hoe teo kristianina ianao to dia izay. Kristy zao raha tetỳ ambony tany a izy a tsy mba nampalahelo olona zany tsy nanao an'izay izy na hoe miantsy olona dia tokony izay zany ataontsika satria tsika eo amin'ny lafiny iray ataontsika hoe eo amin'ny tombontsoa ohatra zao tena na tombontsoa anankiray zao tsika dia ataontsika ny azahoana n'iny tombontsoa iny na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia tsika zany tokony hoe manana an'izay toetra anare zany toetra milamina tsy tia mikorotana zany fa manana fifaliana mandrakariva mba ahitan'ny olona atsika fa atsika manana n'Andriamanitra tokoa. Zay indrindra. Andeha omena famtinana kely ianareo satria efa hiditra ao anatin'ny famaraparanana sady ihany koa zany isika asisitsika avy ary amin'ny vehivavy ary dia manao ohatran'izao zany tsika rehefa avy eo maraparana folo segondra omena anareo tahoary famtinana na afatrafatra ihany koa zany ho an'ny tanora kristianina. Eny mivaliry zadovy dia mbola tanora ianao kanefa araroty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Miazaha foana manahaka an'i Kristy na dia fantatsika fa tsy afaka manatratra ny tena toetrany isika fa aoka isika ameny farany vitantsika mba hanahafana an'i Kristy. Ataovy daholo ihany zavatra rehetra izay azo atao dia mba hazony izay tsara. Tondray ary zany zao. Tsika zany a tokony hiavaka foana ho hitantaratra amintsika mihitsy ny asa ny atao hoe kristianina zany tahaka ny Kristy afaka olona mateo ity izy a nefa niavaka tamin'ny olona rehetra. Ry tanora namako masoa aloha vao ny mahafinaritra. Zay zany niavatrafatra avy amin'ireto tanora namantsika ireto tamin'ity androany ity raha-patsevina anao no ahefitra dia hoe tanora kristianina ohatra ny ahoana ny tokony ho tanora kristianina zany amin'izao fotoana izao ry zareo avy eo amin'ny sekoly Ilovatsara niaraka tamintsika tamin'ity androany ity mankasitraka azy ireo isika izay nanaiky ho vahiny niaraka teto tamin'ity androany ity manome fotoana anao kosa izay ho amin'ny manaraka mbola ho avy eo ny iray aman-dreny am-panahy amintina an'izay hoe tanora kristianina izay fa mametraka ny veloma mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray zahay veloma tompoko. Miarabantsika rehetra mpanaraka sy mpiaino n'izao onjam-peo zao ary mijery ihany koa ao amin'ny Facebook. Miaraba manokana ihany koa ny tanora izay mifanakalo hevitra dia ireto tanora avy ao amin'ny lycée Lovatsara ireto izany. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fanasana anay mba hiaraka handray anjara amin'izao dinidinika izao ka fifaliana ho azy ny mamintina ny zavatra izay niresahan' reto tanorantsika ireto. Zavatra efatra no
olazaiko a mahakasika ny fifanankalozan-kevitra zay nataon'zareo teo de mahakasika ny amin'ny hoe ny tanora kristianina. Zavatra voalohany io resako zany de zao hoe inona moa ny atao hoe kristianina. De rehefa avy miresaka an'izay de hijery koa sika ny amin'ny hoe ny fomba hatongavana kristianina na hidirana ho kristianina. De ny fahatelo tsika hiresaka zany ny amin'ny hoe tanora kristianina, ary ny fahaefatra de andray anjara amin'ilay fanontaniana tamin'ny fanankalozan-kevitra teo hoe hitataratra ety ivelany ve izany hoe maha-kristianina izany. Andeha reo jerevantsika ilay voalohany, inona moa ny atao hoe kristianina? Ny famaritana mahazatra hatramin'izay dia ny hoe mpanaradia an' Jesosy Kristy. Marina zany tsy diso zany fa te hanome fanazavana misimisy kokoa zany de nyraisintsika zany ny avy eo amin'ny dictionnaire na encyclopédie Encarta de manambara izy ao fa ny atao hoe kristianina dia fivavahana miorina am' Jesosy Kristy. Zay zany ny atao hoe kristianina, fivavahana miorina am' Jesosy Kristy. Ny faharoa mbola famaritana faharoa ihany avy amin'io encyclopédie io de hoe ny kristianina dia fivavahana miorina amin'ny fampianaran' Jesosy Kristy. Roa zany zay nitatsika, miorina am' Kristy de fivavahana miorina amin'ny fampianaran' Kristy ary mbola manome famaritana fantelo izy ao de ny hoe ny kristianina de ireo olona zay mino sy manompo an' Jesosy Kristy ary manatanteraka ny fampianaran' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany zany. Zay zany ny atao hoe kristianina. De ahoana zany ny atonga anao kristianina? Mazava loatra aloha fa tsy automatika ny maha-kristianina, fa safidy ny maha-kristianina. Safidy ataony tsirairay avy io zany, fa tsisy hoe tonga de kristianina fotsiny tsotro zao. Ka ahoana ny hidirinao kristianina? Roa ny zavatra lazaina mba hatonga anao kristianina. Voalohany mino zany an'ilay manorina an'ilay fivavahana kristianina de tsy iza fa Kristy. Mino an' Jesosy Kristy ary mandray azy ho tompo sy mpamonjy. De ny faharoa de zao, atao batisa mba ho fanekenao ampahabe maso fa tena hiditra ho kristianina ianao. Ary zay no mahatonga an' Jesosy zany nanantotrantitra hoe zay mino sy atao batisa no vonjely, lasa kristianina ianao zany. Reto moa mpianatra tanora niaraka tamintsika teto ao amin'ny lovatsara izy de mitovy am'izay zany ity maha-kristianina ty. Raha te hiditra ao amin'ny lovatsara ianao zany de tsy maintsy mino aloha, tsy maintsy manaiky fa hoe tsara lay lycée, tsara lay sekoly. Ka raha ohatra ianao miditra ao zany de vonona hanaraka ny disiplinenao ary hanao an'ilay fanamiana, lay tablier. Ka raha vao manao an'ilay tablier izy de hita hoe mpianatry lovatsara. De toy izany koa zany tsika. Rehefa mino an' Jesosy Kristy, mandray azy ho tompo sy mpamonjy ary atao batisa noho ny aminy de midika zay fa miditra ho kristianina ianao. Ka io zany tsy voatery fa safidy ny tsirairay avy zany ny miditra ho kristianina. De ahoana ary zany le fanontaniana fahatelo hoe manahoana ny tanora kristianina ve mety mbola ho hita am'izao fotoana izao? De mazava ho azy fa raha misy tanora zany mifidy ny hino an' Jesosy Kristy, mifidy ny atao batisa ho an' Kristy de kristianina izy zay, satria manaraka an'ilay fampianaran' Kristy ary mino an' Jesosy Kristy. Ka manahoana zany ny hoe mbola hitataratra eo amin'ny fiarahamonina ary ve zany hoe maha-kristianina zany hitataratra ety ivelany ve? De io mitovy amin'le sekoly niraisiko teo hoe ny sekoly rehetra de samy manana ny tablieny. De misy ny ankizy sasany, ireo tanora sasany, rehefa tsy teo fantatra izy hoe mpianatra ao amin'ilay kolejy na lycée na sekoly zany de esoriny ny tablieny rehefa miala ao am-pianarana izy, mba tsy hahafantarana azy hoe mpianatra ao amin'ilay sekoly. Noho izany de zao, toy izany koa ny eo amin'ny fiainana kristianina. Misy zany manala ilay toetra maha-kristianina eo amin'ny fiainana rehefa tsy teo fantatra hoe kristianina izy. De eto nefa misy fanamarena tiako atao. Zao ny kristianina de tsy amboamboarina hoe hanao fitafiana toy izao aho mba hahatonga ho kristianina, mba ho hita aho fa kristianina. Tsy amboamboarina zany kristianina fa avy ao anaty zany le maha-kristianina de hita ty ivelany. Azonao ataony manao tablier sekoly anankiray na tsy mpianatra ao amin'le sekoly azy ianao. Fa raha toa kosa ianao mpianatra ao amin'le sekoly
dia tsy maintsy manao an'ilay tablian'ilay sekoly dia mitovy amin'izay amin'ny mahakristianina mety anao fitafiana maontina fitafiana mihaja fitafiana madio ianao nefa tsy kristianina fa ny tena kristianina kosa dia mandeha ho azy eo amin'ny fiainany izay ka reto zany toko sy andininy anankiroa amaranako ny famotinana n'izay rehetra voalaza izay ao amin'ny Matio toko 5 ka ny 17 dia izao ny tenin'i Jesosy Matio toko 5:17 hoy izy eto hoe ianareo ny fanasy ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no ahasira azy tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy fa ho ariana eny ivelany ho itsahan'ny olona ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra zany no voalaza eto zany ka raha tena kristianina zany ianao dia ho hita taratra eo amin'ny fiainanao zay tsy amboamboarina averiko mandrakariva tsy amboamboarina fa rehefa tena nanara-dian'i Jesosy Kristy ianao dia ny herin'i Jesosy Kristy zay tonga ao aminao mihitsy no amboatra ny fiainanao mba ho hita taratra dia ho hitan'ny olona hoe kristianina eny olona eny farany satria tanora no niaraka fanakalo hevitra teto dia misy tenin'Andriamanitra ihany koa izay mbola hozaraina amintsika izay efa diso fantatsika loatra ihany koa izy ity kanefa tsara ny mamerina nisy tanora anankiray teo nampatsiahy azy dia ho vakintsika zany ny Timoty 1:4 aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao no ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho amin'ny mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny finoana amin'ny fahadiovana raha kristianina zany ny tanora anankiray ka Kristy no miasa ho aminy dia ho hita taratra ety ivelany izany fahasoavan'i Jesosy Kristy izany ka mirary aho ho anareo tanora rehetra izay fanakalo hevitra androany ary ny mpanaraka ny fandarana rehetra mba samy handray an'i Jesosy Kristy ka dia hiaina n'ilay fiainana mahakristianina izay Jesosy no manamboatra an'izany eo amin'ny fiainantsika dia mankasitraka antsika rehetra tompoko. Izay no zanam-pandarana voalohany na rahantsika tamin'ity folakandrony sabata ity inonay sy antenanay fanandrovozana fampahirezana ara-panahy sy lesona vaovao mandrakariva izay dindinika ny rana tamin'ny tanora izay hiditra amin'ny pejin'ny fahasalamana indray isika amin'izao folakandrony sabata izao hiarana amin'ny dokotera Rajemson Silvia iresaka ny areti-kibo izy kanefa melo izay fifaliana ho anay mandrakariva ny manolotra anao hira iray. Feonkira malefaka kanto no entiko anandratanana sai nomena no indro averiko melodino irariko tongani
zatoirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoiraka loy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra zatoirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoiraka loy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra faly manasa antsika indray a anaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao a ary irina isika mba haritra hatramin'ny farany ho an'ny androany a loha hevitra hoentintsika androany zany dia ny fivalanana na ny areti-kibo ny fivalanana moa dia soritra aretin' iray a matetika mahazo ny tsirairay satria mety ao anatin'ny herintaona isika tsirairay avy dia mety efa mba tratran'izany fivalanana izany a mety mihoatra ny indroa mety mahazo ny lahy ary mety mahazo ny vavy ihany koa mety mahazo ny olona rehetra tsy mividy sikaditsaona na ny ankizy izany na ny olon-dehibe fa ny tena matetika tratran'ny fivalanana dia ny zaza minono sy ireo ankizy madinika amin'ny ankapobeny ny fivalanana dia mety ho tsotra mety mitranga amin'ny fotoana fohy ihany koa izany hoe latsaky ny eninandro fa mety misy ihany koa ny fahasarotana ary amin'izay fotoan'izay dia mety maromaro isa ilay fivalanana ary mety mihoatra n'izay eninandro nyresantsika teo izay ary amin'izay fotoan'izay dia misy ny fahasarotana mety betsaka ny rano very ao anatin'izany fivalanana izany mety ho tratran'ilay hoe déshydratation izany ka ny fisorohana azontsika atao ary ny tsara indrindra izany dia ny fisotroana rano betsaka raha ny famaritana dia ny fivalanana dia izay mety maloto avoakantsika mety malemy loatra mety mandranoka loatra ihany koa na hoe sel trop liquide ary mety mihoatra noho ny isa izay mahazatra antsika isan'andro izany hoe raha indray ohatra isika ao anatin'ray andro no mivoaka matetika dia raha intelo inefatra izany dia efa mivalana ny anaran'izay io soritra aretin'io dia mety miaraka amin'ny soritra aretina hafa mety maloloha ianao mety mandoa mihitsy aza mety misy somary manaintaina any amin'ny kibo any mety maheno rivotra mandehandeha ihany koa ianao mety misy ihany koa ny fambara ratsy izay anankiroa izy ireo mety miakatra amin'ny maripana ary mety misy mihitsy ary io fivalanana io miaro ra na miaro tsololo amin'izay fotoan'izay ireo fambara ratsy roa ireo dia efa tokony mandrisika atsika anatina mpitsabo aingana
raha zay ara ny mety ho famaritana inona ny mety ho antony mahatonga izay fivalanan'izay amin'ny akamarony aloha dia virusy zany hoe otrikaretina kely iray no tafiditra any amintsika any a dia mahatonga izay fivalanan'izay amin'ny mahavirusy azy moa dia tsy ilaina loatra ny mihinana fanafody ilay atao hoe antibiotika amin'izay fotoan'izay mora miparitaka io virus io ary izay le antsoina amin'ny teny vahiny hoe maladie du péril fécal ankoatran'izay akamarona izay a dia mety misy ihany koa nefa ny mety hoe antony hafa mahatonga an'ilay fivalanana ka ilay fivalanana amin'izay fotoan'izay dia mety ho sorotra aretina manafina aretina goavana iray amin'izay fotoan'izay zany dia tsaratsara kokoa isika manantona mpitsabo raha izay ara mety ho antony inona ny mety fisorohana azontsika atao ny tsara indrindra satria loto izy io dia ny fahadiovana zany ny fisorohana tsara indrindra zany hoe fahadiovan'ny tanana manasa tanana ary ny fahadiovan'ny sakafo izay atsofokintsika any ambavantsika any ao ihany koa ny rano fisotro izay ampirisihana hatrany isika mba hampangotraka reo rano izay hosotrotsika ary ny falany dia ny fahalalana onona satria rehefa vitsivitsy kokoa ny sakafo antsika dia mety kelikely kokoa no mety ho riska ahatonga antsika azo amin'izay fivalanan'izay eny ary raha izay no mety fisorohana azontsika atao inona ary ireo tokony hanosika antsika anantona mpitsabo valo ny andeha ho tany saiko amintsika ny voalohany indrindra dia ny zaza latsaky ny 3 taona manarak'izay ilay fivalanana izay mety hiaro rà na tsy lolo ilay rà na mena na mainty dia efa tokony handrisika antsika anantona mpitsabo ny fanotelony dia izay fivalanan'izay mety miampy mandoa ary ilay mandoa mety miaro rà na miampy afero amin'izay fotoan'izay koa zany tsika dia ampirisihana trany mba hanantona mpitsabo amin'ny fotoana haingana indrindra manarak'izay ilay zaza mety efa sahirakirana misotro malaindaina misotro rano zany manarak'izay dia ny fivalanana miampy fiakanan'ny maripana manarak'izay ilay kibo izay mangotika teo mety efa tsy zaka intsony manarak'izay dia ny fivalanana izay mety efa mihoatra ny 5 andro ary ny fahavalo farany dia izay mety olona mety tratra amin'ny fivalanana manodidina antsika amin'ny fotoana izay hitrangan'ny fivalanana amintsika ihany koa reo zany ny tokony handrisika antsika anantona mpitsabo farak'izay aingana raha ohatra ivelan'ireo valo ny tany saintsika ireo ary ny mety mahazo anao inona ny azontsika atao any an-tokantrano tsotra ihany le fantenentsika teo dia ny famerenana ny rano izay very tao anatin'ny fivalanana ary famerenana ny rano io dia ataontsika amin'ny alalan'ilay antsoina hoe solution de réhydratation orale na SRO ny fomba fampiasana azy dia rano 2 litatra asiana anio sachet iray io ary rehefa vita izay fikarakarana izay dia ho an'ny zaza dia 10 mililitatra ho an'ny isan'ny kilaoany isaky ny fivalanana na isaky ny mandoa zany hoe meka ohatra isika dia raha isitsika hoe zaza 7 taona izay milanja 520 kilao dia ny rano izay voahomana amin'io SRO io zany dia omentsika n'ilay zanantsika 7 taona dia 590 mililitatra na hoe 7 litatra isaky ny mivalana ilay zaza na isaky ny mandoa raha toa moa ilay zaza somary mbola malaindaina isotro an'ilay rano dia tsy dia ho toa afatsika n'ilay 7 litatra indray mandeha izy fa kosa omentsika tsy kelikely io rano io ka rano 2 sotro lehibe finanana no omentsika azy isaky ny 10 minitra mandra-pahalaniny an'ilay rano 7 litatra ho an'ny olon-dehibe kosa ka raha ohatra hoe efa tena nioatra ny 9 na 5 fivalanana ao anatin'ny 2 andro dia ampirisihana isika isotro an'io rano voahomana io eo amin'ny 2 litatra sasany hatramin'ny 2 litatra eo mety misy fotoana isika any amin'ny toerana izay mety lavitry ny mpivarotra fanafody zany hoe sarotsarotra ny mety ahitana n'ilay SRO ny azontsika atoro amin'ity indray mitoraka ity dia ilay efa iantsika foana hoe 2 ny fanomanana azy dia rano 2 litatra izay avy nampangotrahana ampitsika sira 2 sotro kely ary siramamy 2 sotro kely izay no maha 2 azy dia toa ilay efa natorontsika teo ihany ny fomba fisotro azy tsy miova
zay aloha momba ny rano a famerenana n'ilay rano very tao amin'ny fivalanana ho an'ny sakafo kosa ho an'ny reny mpampinono dia toizana trano ny fampinonoana ho an'ny lehibe sy ny ankizy a toizana trano ny fisotroana rano madio izay avy nampangotrahana ankoatra ny OSRO io zany ary ampirisiana ny finanana ny sakafo mety misy amidon ohatra ny vary ny paty ny ovy ary tsaratsara ihany koa raha somary zarazaraina kokoa ny sakafo zany hoe raha intelo tsika no mahazatra atsika amin'ny sakafo isan'andro a atao somary kelikely izy io fa ampitombotsika ny isany a inenina isan'andro ohatra ary ny farany a dia ajanona tanteraka ny fisotroana ny ranom-boankazo izay mety ho mamy be ohatra ilay jus en brique reny ohatra ajanona ihany koa ny finanana ny sakafo miloko maitso toy ny anana ajanona ihany koa ny finanana ny sakafo mety ho maro fibra toy ny voankazo maro fibra ihany koa ary ny farany ajanona ny finanana ny ronono sy izay mety azo avy amin'ny ronono mety isy ihany koa nefa amin'ny fotoana io miakatra ny maripana ary tsaratsara raha mialohan'ny fiakaran'ny maripana zay dia efa omena ny fampidinana ny hafanana fa ampirisihana sady isika satria ny fiakaran'ny maripana dia anisan'ilay soritra izay mifambara ratsy dia entanina zany isika anatona ny mpitsabo ento-parimarana anara inona ary ny tena tsara tadidiana amin'izay resaka ara-pahasalamana nentintsika izay dia ny 20 isan-jato dia ny fivalanana azo avy amin'ny virusy tsy ilaina loatra zany ny mihinana antibiotika amin'izay fotoana izay ilay fambara ratsy efa nytenentsika teo dia ny fiakaran'ny maripana sy ny mety fisian'ny rà na ny tsololo ao anatin'ilay fivalanana dia tokony handrisika atsika anatona mpitsabo mety misy ny azontsika atao any an-tokantrano nefa raha ohatra ka tsy misy ireo fambara ratsy ireo dia ny fisotroana rano famerenana ny rano izay very tao anatin'ny fivalanana ary ny farany izay ny lehibe indrindra dia ny fisorohana ny tsara indrindra mba tsy isian'izay fivalanana izay dia ny fahadiovana zany ny fahadiovan'ny tanana sy ny fahadiovan'ny sakafo izay miditra any am-bava misaotra antsika rehetra raha naharitra ny aino hatramin'ny farany ary isaorana trany ny mpanolotra ny fandaharana ary amin'ny manaraka indray ary mankasitraka tompoko Iaraka hivavaka isika rakizy akipy daholo ny maso hivavaka isika. Ray tsara indrindro, misaotra anao izahay no ny alehibe ny fitiavanao anay, afaka handrendray ny teny avy aminao. Jesosy eo mifahendrena izahay ankizy, mba ankizy ho mpiaino sy mpankatoa ny afatra izay omenao anay. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
amin'ity fotoana manokana amin'ity sabatana io ity rankizy dia tantara indray no rahantsika manana. Tantara iray izay anatsoahantsika lesona. Tantarandrolia. Tantaran'iza hoe rankizy? Tantarandrolia. Eny amin'ny sisin'arabe, eny amoron-dalana eny no miseho ity tantarandrolia ity rankizy. Rolia rankizy dia zazalahy kely 10 taona. Iza amintsika eto ny 10 taona? Atsangana ny tanana. Mahafinaritra fa misy ankizy 10 taona miaraka amintsika eto. Isan'andro rankizy rolia dia eny amin'ny arabe eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny foana no ahitana azy. Fa maninona rolia no eny foana? I rolia rankizy dia mampalahelo izy. Tsy manana dada sy neny intsony izy rankizy. Ary tsy manana trano izy, tsy manana sakafo hohanina ihany koa. Noho izany rankizy dia mandeha amin'ny toerana be olona i rolia dia mangataka vola amin'izay olona mifanena aminy izy mba hahafahany mividy sakafo. Indray andro ary rehefa nandehandeha teny amin'ny arabe teny rolia rankizy dia nahatazana vehivavy anankiray izy. Hoy rolia, tsara fanahy izany madama izany, sady mitsikitsiky ery izy mahita. Andeha hanantona azy hoy rolia, topotopoka be ery rankizy ny fon-drolia. Ahazo vola ve zaho zao? Zaho zany efa tena nona be mihitsy. Rehefa nanantona ilay madama i rolia rankizy dia hoy izy hoe, manahoana tompoko? Zaho tompoko mba meo vola fa tena nona mafy mihitsy aho. Faly ery rankizy i rolia raha nahita ilay madama nandray ny fitoeram-bolany ary nanokatra izany fitoeram-bola izany. Inona hoy nareo no navoaka an'ilay madama tao? Taratasy rankizy no navoakany tao. Gaga i rolia rankizy. Vola no eritreretiko, taratasy no navoakany. Taratasy manokana ity hoy ilay madama. Misy soratra hoe Jauna 3, 40. Zao rehefa mandeha izy dia makany amin'ilay trano lehibe fotsifotsy ery akaiky ny toerana ery. Hitako mihitsy io rolia dia mandondona eo izy ka rehefa misy mamoa dia izao no tenenise azy hoe Jauna 3, 40. Tadidiny seva izay teny izay. Ahoana tsara ilay teny tenenina? Jauna 3, 40. Tadidiko i rolia, saotra tompoko. Dia nampirimy rolia tsara tany am-paosiny rankizy ilay taratasy kely. Fa lasa izy nandehandeha teny amin'ny arabe indray mba hijery sakafo hohaniny amin'io atoandro io. Na dia ny ampandehandehanana eny aza i rolia dia tadidiny ao an-tsainao foana ilay teny hoe Jauna 3, 40. Rehefa ariva ny andro rankizy dia lasa i rolia nakany amin'ilay trano fotsifotsy eny akaiky ny toerana. Rehefa teo akaiky n'ilay trano izy dia navoaka n'ilay taratasy. Novakiny tsara hoe Jauna 3, 40. Rehefa tonga teo amin'ny varavarana ary izy dia nandondona i rolia. Manahoana se? Inona no atao an'izay izay? Nitsikitsiky rolia rankizy. Jauna 3, 40. Mandroso ary se hoy ilay madama. Rehefa nampandrosoana izy rankizy dia seza tsara tarehy, latabatra tsara tarehy no nampandrosoan'ilay madama azy mba hipetrahany. Faly ery rolia. Rehefa avy eo indray dia indro lasopy iray vilia baolina be no natolotra ilay madama mba ho sakafony rolia amin'io hariva io. Rehefa nanandrana ilay lasopy rolia rankizy, matsiro izany raha lasopy faly aoka izany i rolia rankizy. Ary rehefa lany ilay lasopy dia voky tsara i rolia. Mandroso se aty ary hoy ilay madama taminy. Nampandrosoany tao amin'ny efitrano anankiray indray rolia rankizy.
efitrano misy fandriana iray dia misy lamba firakotra mafana eo amboniny. Faly ery rakizy ireo lito ambony fandriana tao. Ny saintsaina izy hoe mahafinaritra tokoa ane ilay jaona 340 hoe jaona 340 fotsiny teneniko dia nahazo lasopy matsiro be iray vilia baolina ary nahazo fandriana mafana. Mahafinaritra ny jaona 340. Natory be roly rakizy. Ary rehefa tonga ny maraina dia lasa izy niazakazaka indray ho eny amin'ny arabe. Andeha indray izy hiverina amin'ny asa fanaony andavanandro hijery sakafo hohaniny atoandro. Rehefa falifaly iny izy niazakazaka rakizy, tsy hitany akory, nisy tômôbilina ny rimrim mafy tao aorianany tao. Ny faokandroly rakizy ity tômôbilina ity. Ary rehefa voafaoka n'ilay fiara i roly dia nikarapoka ny anjera tamin'ny tany izy rakizy ary tsy nahatsiaro tena intsony. Noentina aingana teny amin'ny hôpitaly roly rakizy. Natao ny fitsaboana rehetra ny roly ary nahatsiaro i roly. Rehefa nahatsiaro anefa izy rakizy dia nidelira i roly. Teneniny roly foana ny hoe jaona 340, jaona 340, jaona 340. Ny marary sy ny dokotera izay niaraka taminy teo dia niteny hoe jaona 340 no anaran'ity zazalahy ity. Rehefa tao amin'ny hôpitaly tao rakizy dia indray andro nisy pastorany fiangonana tonga hamangy ny marary tao. Nakeo amin'ny fandriana izay nisy androly ity pasteur ity. Nanontany azy pasteur, manahoana se? Salama tsara pasteur. Iza moa ny anarany se? Dia hoy roly hoe ahoana rakizy? Jaona 340 ny anarako tompoko. Nitsika pasteur rakizy. Fantatro se ve ny dikan'izany jaona 340 izany? Eny tompoko, fantatro mihitsy izany pasteur. Hoy roly. Hoe ahoana roy pasteur? Lasopy matsiro, fandriana mafana. Nitsika pasteur rakizy sady nandray ny baiboliny. Zao anaka, ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia voasoratra ato ny Jaona 3:9-40 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Liana nangetaeta te hafantatra ny momban'i Jesosy rankizy i roly. Andriamanitra nanolotra ny zanany lahatokana tonga tetỳ ambonin'ny tany, ary io zanany lahatokana Jesosy Kristy io dia nombohana teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena izao tontolo izao. Rankizy malala, ho antsika ankizy ihany koa no nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Ho antsika ankizy rehetra ihany koa ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria te hamonjy antsika ankizy Jesosy. Tena tia antsika ankizy anie Jesosy rakizy, ary isan'andro izy dia maniry ny ho sakaizany ankizy tsirairay avy. Rankizy malala, tsarovy fa n'aiza misy atsika dia te ho namantsika, te ho sakaizantsika amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Iza amintsika ankizy no maniry ny anaiky ho sakaizan'i Jesosy amin'ity anio ity. Manasa azy hoe mba hanangana ny tanany, izaho koa te ho sakaizan'i Jesosy. Mankasitraka antsika rakizy hitan'i Jesosy ny faniriana ao anatintsika ao dia ny te ho sakaizany, dia ny ankizy rehetra ho sakaizan'i Jesosy tokoa anie. Hiaraka hivavaka ary tsika. Andriamanitra misaotra anao izahay fa nomenao an'i Jesosy Kristy izahay ankizy. Ampio izahay ankizy ahatsapa isan'andro ny fitiavan'i Jesosy ary tena ho sakaizan'i Jesosy tokoa anie izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
dia izay indrairaka izy a ny fotoanantsika tamin'ity anio ity manao mandra-pionany ankizy rehetra amin'ny herindray a Anandratrany Jeso rambola velonako ny ainao andao nidera azy izao sy anao aleluia ho any Jeso he atao namako anandratrany Jeso rambola velonako ny ainao andao nidera azy izao sy anao aleluia ho any Jeso he andao ampiarapeo aminay manandratsy anareo avia manatona aza miandela he azavariny mety avia tony i Kristy
fa miandranao miandranao izy miandranao izy atao ampiarahio fahira ianarezora via manatona aza miandela aza variety i Kristi fa miandranao miandranao izy lehibe toko ny fahasoavana atao ampiarabe atinay manandratsy anareo avia manatona aza miandela variety i Kristi fa miandranao miandranao izy atao ampiarabe aminay manandratsy anareo avia manatona aza miandela variety i Kristi fa miandranao miandranao izy atao ampiarabe aminay manandratsy anareo avia manatona aza miandela variety i Kristi fa miandranao miandranao izy fa miandranao miandranao izy fa miandranao miandranao izy tonga eo amin'ny famaranana ny fiarahana isika amin'ity folakandrony sabata ity vatsim-panavy amin'ny soratra masina ary no ndeha hamaranantsika ny fiarahana izay ihany koa no ametrahanay ny kopakopa-tanana mahatsara fihavana no amin'ny fotoana manaraka indray ny pasteur Rakotiny Aina Maherinarivo ary no fitaovana sy fantsona ampiasan'Andriamanitra hampita izany vatsim-panahy hoentsika miatrika ny herinandro vaovao izany manarafinaritra ary ry havana malala fifaliana tokoa no iarabanantsika rehetra ao anatin'izao sabata efa madiva ifarana izao izarany tenin'Andriamanitra isika ho fampaherezana atsika tsiraray avy kanefa mialoha izany dia andeha hiaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, misaotranao satria lehibe ny fitiavanao. Navelanao nanana tombom-pitahiana, tombom-piadanana izahay satria
nitsahatra tao anatin'ny sabatanao. Ankehitriny ara, raha ifarana izany sabata izany, dia mbola tiana indrindra ny andray ny teninao, satria ny teninao no mpitaridalana azo antoka indrindra. Koa raha makivaky ny herinandro vaovao zahay tsy ho ela intsony, dia ianao mihitsy no hitaridalana anay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra Kristy malalo. Amen. Eny ry hava-malala, nandritra ny herinandro isika izay, dia niaraka teto tamin'ny alalan'izao fandarana izao. Mino sy manantena fa herinandro hafa loatra, herinandro kanto indrindra, satria herinandro niarahantsika ny aina sy ny fampizara nianatra ny tenin'Andriamanitra, niara-nianatra teo a-tongotry Kristy. Mahafinaritra loatra izany. Ary noresahantsika nandritra n'izay fotoana izay, ny hatrany amin'ny famoronana mihitsy, Andriamanitra mandrindra, Andriamanitra nandamina, ary Andriamanitra nametraka fepetra. Andriamanitra tia ny miara-monina amintsika. Andriamanitra tia ny miara-mandeha, tia ny miaraka amintsika. Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra manome ny teniny mba ho mpitaridalana antsika, ary teo eo amintsika mandrakariva izy. Andriamanitra tsy mahafoy raha fehezina amin'ny teny anankiray. Hitantsika ihany koa omaly ilay famonjena lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany, ary indrindra ny fihetsiky ny olombelona manoloana an'izany toe-javatra rehetra izany. Niarahantsika nahatsapa sy nahalala fa eto amin'ity tany ity dia misy hery mangedra, hery manakorotana manimba ilay filaminana izay napetrak'Andriamanitra. Ary indrisy fa ny olombelona no lasibatra ifandroritana ao anatin'izany toe-javatra izany. Izao sy anao izany resahana izany. Kanefa dia izao, Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra hamonjy, eny hamonjy tokoa Jehova. Ry hava-malala, amin'ity androany ity tsika dia hijery toe-javatra anankiray. Rehefa noafahan'Andriamanitra ireo vahoaka marobe ireo, dia nandeha ary namakivaky tany efitra maro, ireo fisedrana maro samihafa, ny fiaikana teo amin'ny fiainan'izy ireo. Nandritran'izany fotoana namakivakiana izy ireo ny lalana izay mandra-pahatonga any amin'ny tany nampanantenana, dia ilay tany tondra dronono sy tantely. Eto zany zao dia mazava loatra fa tsy hoe nanafaka Andriamanitra dia hoe afaka ianareo zao dia samy mandeha amin'izay, mandeha anara dia tandremony zao, tsy izay fotsiny. Fa Andriamanitra rehefa nanafaka dia nampanantena zavatsoa anreto vahoaka reto. Dia ilay tany tondra dronono sy tantely amponenany ny vahoakany. Rehefa mamaky itsika ny ao amin'ny bokin'ny Nomeria ka ny toko 7:30,
dia mamaky ny andininy fa 7 manomboka eo amin'io toko 7 io ary aloha dia hitatsika raha vao mamaky an'izany toko izany tsika dia tany saina eo ilay toerana rehetra na ny tanàna rehetra izay nitobiny ny zanak'Israely. Tany saina eo zany. Dia rehefa mamaky isika ny andininy fa 7 dia izao ny zavatra resahana. Ary nitoby teo amoron'ny Jordana izy hatrany Beti Jesimota ka hatrany Abela Sitima tao Arbota Moaba. Ry hava malala. Izany no toerana izay nitobiny zanak'Israely rehefa avy niala teo amin'ilay tendrombohitra Abarima izy. Dia lasa zany izy ireo rehefa niaingy niala avy teo amin'ilay tendrombohitra Abarima dia nitoby tao Arbota Moaba. Zany toerana izany dia teo amorony ny Jordana, tandrifon'ny Jeriko. Io lay antsoina hoe Beti Jesimota hatrany Abela Sitima tao Arbota Moaba. Zany toerana izany no nitobiny ny zanak'Israely. Rehefa diniatsika ny toe-javatra ao arinan'io andininy io dia tsy misy intsony fitanisana izay ambaran'ny soratra masina. Fa izao ny zavatra resahana. Manomboka eo amin'ny andininy 15. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tao Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifon'ny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia horoahy nareo anoloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany. Ry hava malala, Beti Jesimota, Abela Sitima, toerana zay feno ny alan'ny rofia, heniky ny alokaloka. Ary eo no hitazanana sahady ilay tany nampanantenaina dia ilay tany Kanana. Ary mazava ny fanambarana ao amin'ny andininy fa 15 mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafitany Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo. Ry hava malala, tsy lavitra eo intsony zany rehefa eo amoron'ny Jordana zany ny zanak'Israely hita hiampita izany hon'ny Jordana izany dia ho tonga ao amin'ny tany Kanana, ilay tany nampanantenain'i Jehovah. Ry hava malala, mahafinaritra loatra zany toe-javatra zany satria tsy ho ela intsony, tsy ho ela ho intsony dia hiditra ilay tany nampanantenaina ny vahoakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Nomeria ihany toko 5 manomboka eo amin'ny andininy 1 isika dia zao no fanambarana izay lazay ny soratra masina. Ary ny toetra tao Sitima ny Israely, io lay voalaza tatsy amin'ny andininy 7 ao amin'ny toko 13 ilay Abela Sitima zany. Ary ny toetra tao Sitima ny zanak'Israely dia niantomboka ny jangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita. Ry hava malala, toe-javatra manao ahoana loatra ity mitranga eo amin'ny fiainan'ny ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Fa tsy ho ela intsony dia hiditra ilay tany nampanantenaina ny zanak'Israely. Nitoby teo a Sitima izy ary efa tazana mihitsy i Kanana. Saingy zao tamin'io vanim-potoana io
rehefa nitoetra tao Sitima izy ireo dia niantomboka nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita izy. Ry hava-malala, toe-javatra tsy azo dia tsy hita ny toe-javatra tahaka izany. Jehova nanafaka ny olombelona, ny vahoaka, ny zanak'Israely miezaka no manome tsiny an'Andriamanitra. Ankehitriny manatanteraka ny fampanantenana nataony Andriamanitra ary efa mitondra azy ireo ary efa tazana avy eo Sitima Kanana. Dia indro fa mijangajanga ireto zanak'Israely ireto. Fanomeza tsy ny taky ny ahoana indray re no iloka ny vavany reto vahoaka ireto e. Tsarovo ry hava-malala, eto Abela Sitima izao sy anao ankehitriny. Tsy misy vanim-potoana hafa intsony raha ny faminaniana no dinihina ka anantenantsika fotoana hafa itoerana eto amin'ity tany ity. Eto Abela Sitima isika izao ary tsy ho ela intsony ho avy Jesosy Kristy dia ho any amin'ilay kananan'ny lanitra izay nampanantenainy izao sy anao. Ao amin'ny Timoty 2 ka ny toko 7 manomboka eo amin'ny 9 dia izao ny fanambarana ny tena. Aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manampitiavana, manontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonipo, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia fafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endrik'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nefa mandany heriny ireniko dia alaviro. Ry hava-malala, izany toe-javatra izany mitranga amin'izao vanim-potoana izao ary teneniny ny soratra masina mihitsy ny apôstôly Paoly no manafatra mafy an'ny Timoty eto, milaza fa any amparany any. Moa misy any amparany any hafa ankoatran'izao vanim-potoana misy atsika izao va? Ry hava-malala, nanomboka ny jangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita ny zanak'Israely. Tsy ho ela intsony dia hiditra ny tany Kanana izy. Ankehitriny izao sy anao, izao sika izao, izao taranaka izao, dia tsy ho ela dia hiditra ho amin'ny tanany Kananan'ny lanitra. Saingy izao endriky mpijangajangana toy inona no iainako sy iainanao eo amin'izao fiainana farany izao. Ao amin'ny 2:7 ao amin'io Timoty 2:7 dia izao ny fanambarana. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Rehefa malala, mareta. Aoka hijoro mahatoky amin'ny finoana isika. Ary aoka hitoetra hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Amosa 4 amaranantsika azy. Amosa 4 ka ny 12 tapany farany amin'ny 12 dia izao ny fanambarana. Amosa 4 ka ny 12 tapany farany. Dia miomana hiaona amin'Andriamanitra ao ry Israely eo. Ry hava-malala, eo Abela Sitima isika. Tsy ho ela intsony hiditra ilay Kananan'ny lanitra izay nampanantenaina. Amin'ity androany ity dia miteny aminao ny fanahy
manafatra anao ary miantso anao Andriamanitra. Miomana iaona amin'Andriamanitra aho. Hitay atsika rehetra ny Jehova. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotre, makasitraka ny amin'ny teninao izay taridalana nomenao anay. Mamela ny tsy famendreanay nandritry ny fotoana rehetra. Fa ankehitriny, aoka ny fanahinao no andresy lahatra anay. Azahoanay miara mandeha aminao. Iomananay iaona aminao ka iainanay ao amin'ilay kananan'ny lanitra. Ataovo zava-misy eo amin'ny fiainanay zany Jesosy eo. Fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.